Avetrany kosa dia namoaka fanambarana manoloana ny amin'ny ny CES ny vokam-pifidianana ho amin'ny rampitsony avy eo anivon'ny troikan'ny Sadc izay isany namafisin'Andriamatoa Hifikepunye Pohamba ny heviny manoloana izay filohan'ny vokam-pifidianana izay. Raha ny fanazavana izay netiny avy eo anivon'izay troikan'ny Sadc izay moa dia miantso ny rehetra mba haneken'ny vokam-pifidianana ho avoakan'ny CES izy ireo. Fanandedina. Zava-dehibe eo amin'ny tantara amin'ny lalana ivoahana amin'ny crise politika izay namotika amin'ny firenena tao anatin'ny 5 taona ny famoahan'ny CES amin'ny vokam-pifidianana filoha-pirenena. Hoy ny fanambaran'ny filohan'ny troikan'ny Sadc Andriamatoa Hifikepunye Pohamba. Fotoana izao izy ho an'ny vahoaka malagasy ny Sadc ary ny fianakaviam-be iraisam-pirenena enoina amin'ny valim-pifidianana filoha-pirenena fihodinana faharoa izay nataony 20 Desambra 2024 lasa teo. Koa miantso ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy mba ho tony sy hivondrona ny Sadc. Noho ny fahatsapana fa ny fanapa-kevitry ny CES dia mifanaraka amin'ny lalàna sy ny lalam-pifidianana ary ny lalam-pandrenana malagasy dia heveriny Sadc fa tokony hampiseho ny tena safidy-bahoaka sy ny entaentany. Miantso ny mpitondra ny ankolafy politika eto amin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy mba hanaiky ny valim-pifidianana izay avoakan'ny CES amin'ny filohan'ny troikan'ny Sadc Hifikepunye Pohamba. Ary mifanoherana ny fanapa-kevitry ny CES dia tokony tanterahana ao anatin'ny lalàna ary ao anatin'ny filaminana ho hiatranany fanambarana. Miantso ihany koa ny kandida izay resy tamin'ny fifidianana ny ankolafy ary ny mpitarika politika mba hampiseho ny fahavononana marana ny crise politika ary hijery ny vahaolana maharitra ho tombotsoa amin'ny firenena. Tokony halavirina ihany koa eo ny Sadc mety fandrangitana politika izay mety hanohitohina amin'ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena. Manamafy ny filohan'ny troikan'ny Sadc amin'ny anaram-pikambana rehetra ao amin'ny Sadc ny firaisan-kina ary ny fanohanana ny vahoaka malagasy ary miandry ny hiverena amin'ny Madagasikara ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny Sadc.